atolotry ny radio madagasikara ho anao zao. Foazy a tantara mitoy nosoratany Lota Rafalimanana. Ireo anome ainany tantara: Onimamy, Alain, Daniela, Niony. Mpandray feo Lovatolotra Andriamanana. Mpanatotosy Alain Rabemanatsoa. Tena mahay le zazaka. Hainy daholo ny fanontaniana mipetraka taminy. Hita mihitsy hoe ankizy mazoto mamaky baiboly. Indri, ary to tsy mijery an'ilay émission kory ianao, lozano mamaky boky. Ka efa laniko par cœur daholo ny valon'ireo question reko. Za koa nefa leo mijereko zao e. Raha ny résultat jerena, tsy salasalana fa tsy maintsy ho lasa an'i Sébastien ihany ny victoire mitindray mitorako ity, satria izy no meilleur. Tsy nisy fanontaniana izay tsy voavalina. Tena mahaika. Lany tsenjery avokoa ny anaran'ireo faritra sy village nandalovan'i Jesosy sy ny mpianatra tamin'izany fotoana izany, ka nanaovany fahagagana. Jéricho, Tiro, Sidona, Galélie, Capernaum, ny sisin'ny tanin'ny Jodika hatrany andafin'ny Jordan. Tsy mahagaga zany satria efa nasiana coin voatokana ho an'izany mihitsy anatin'ny lohany ao e. Saingy raha ovatsika kely ny question ohatra hoe entre betsiboky et amour manie, tsy mahagaga zany papa satria efa nasiana coin voatokana ho an'izany mihitsy ao anatin'ny lohany ao a. Saingy raha ovatsika kely ny question ohatra hoe entre betsiboky et amour manie, mba misy faritra ray azonao mpahafantarina avy a matompo tany anao ohatra izany a. Sura aloha fa tsy mahalala ninina momba an'izany raha i Sébastien e. Oh, zany very papa tsy mamenatra be a. Ka normalina be zany satria tsy misy an'izany any anaty baiboly e. Fa ny fahamaliana an'ilay fanontaniana faharoa koa ny tena tsy napoziko a. Manina ry papa? Tamin'ny taona 512 nanjakan'ny Tibério Kaisara hoy izy. Dia Prince Pilato ny gouverneur tany Jody, ary Hérode ny mpanapaka tany Galélie, Philippe Rala ny mpanapaka tany Litoria, ary Anasy Kaiafa kosa ny mpisorona be. Tena manaiky azy aloha e. Ary papa ka mbola mahay sy matadidy an'izany rehetra izany ve ianao? Bien sûr. Vao 16 ans a dia efa nahavaky ny baiboly, sao dia adinonao a. Je sais papa, fa raha ilaza aminao azy aho hoe nandritra nyreto taonjato maromaro reto a, izavy ireo andriana fantatrao fa nitondra sy nanjaka teto amin'ny firenetsika. Everotony hoe vahiny tsy mahafantatra ninona na manontany anao mamalagasy tompo tany anao a. Aiza koa nahafantarako an'izany e. Fony mbola tany amin'ny PP any nianatra an'izany, ka normalina be raha tsy mahafantatra an'izany tsony. Tsy tsaroko tsony izany. Sady tsy hitako raha teo koa izay hidiran'izany amin'ity émission jerentsika ity e. Jerinao anie e. Mampiseho ny dernière question ny chéri. Ka raha hain'i Sébastien io a, tonga dia azony avy hatrany ny fandresena. Toko sy andininy fahafiry eo amin'ny epistily nosoratan'i Paul ho an'ny Romana no misy an'izao teny izao. Satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjeny ianao. Aiza ho aiza ao amin'ny boky ho an'ny Romana no misy an'izany raha fantatrao? Asa, ezany hoe epistily ho an'ny Romanako. Sa ve pozin'olona avy any Roma fahita amin'ny papa? Eto madany ary papa misy antsika fa tsy any Roma e. Lona? Fa hatramin'ny oviana indray moa no nahazonao an'izany famaly hafahafa izany ka? Ha? Tadio fa tsy mbola nanome alalana anao anivaiva ny soratra masina mihitsy aho. Azafady ary, na zany aza. Atsahary manomboka izao famakiana ho an'ireny zavatra hafahafa ireny. Raha noho ireny mahatonga anao hanao an'izao. Raha ny mamanao no mahaino an'izany a, asa fotsiny ankama izay nanaovany anao teo. Désolé, ry papa tony koa mba mora tezitresaka. Mazotoa ianao fa andeha ho any amin'ny chambre koa. Tandremo tsy ho adinonao fa hiaraka aminay anao tafika masina ianao amin'ny sabotsy a. Ok.
Iazahako karoa no tahirikevitra io mba ho fanapiko anao. Makasitraka Masina. Asa efa lasa? Masina, bonsoir. Salama. Mety tsy afaka eo antsika raha pity sabotsy fa aleo averiko aminao zao le boky. Ty, merci. Fa ho aiza ianao rapitso? Hiaraka amin'ny papanao etsy mpanafana any avaratrano. Tsy azoko. Anao tapoka Masina, hitondra fanafana ho an'ireo toerana fahafa izay lazaina fa Masina sy... Tapahako avy hatrany ianao. Ary amin'ny mahanamako anao no andrarako anao mba tsy handota ny tananao amin'izany zavatra izany. Raha ny toerana sy ny zava-masina toy ireny no kasainao anaovana zavatra hafahafa, mino ahy ianao fa tsy maintsy ho vidianao lafo izany na ho ela na ho aingana. Tsy azoko izany. Tsy manaiky indray raha tsy azavainao amiko rehefa avy eo izay tianao tenena amin'izany. Fa raha tsy diso Jina moa ny anaran'ilay sipa niaraka taminao teo. Ie. Dia inona ny resahanareo teo? Manao fikarohana momba ny foko Mika izy iny dia nangataka fanampiana tamiko. Fa inona hono ny ilany an'izany? Misy idirany agro ataony any Akatso nga zany? Tsy misy idirany. Saingy ray amin'ireo foko misy eto Madagasikara izany. Ay. Dia ahoana aloha ny fahitanao azy? Hafakely e? Hafakely ahoana koa? Miavaka. Ilay fomba fitafy no ohatra. Voajerena fotsiny dia fantatra avy hatrany hoe imerina ny faritra ny aviany, ny fiteniny. Maninona hono ny fiteniny? Voambolana malagasy madio sy tsara rafitra no mivoaka eo imolony. Ary na zaza tsy mahatoraka azy amin'izany. Dia inona koa? Teny vitsi-monja dia ampy amaritana ny aminy. Kanto izy ary tena miendrika an'io filamatra. Kanto. Tsy menatra koa ianao mandokandoka azy eto masoko eto. Vakina fotsiny toy hoe taramina. Ary tezitra nga ianao izany? Azafady, fa misy tokony atezitra avy amin'izany. Arako angefa tena manara-maso akaiky azy mihitsy ianao e. Fa ianao ty ve mitapy? Fa inoko moa kiala ny tokony arahako maso? Ka tamin'ny fomba ahoana ary ny nahafantaranao fa eny Akatso izy ny mianatra. Ary ahoana koa ny nahalalanao fa agro ny sapana misy azy. Hitanao, manaiky molotra fotsiny ianao fa tsy mahavaly. Aleoko mandeha ka. Makaleo be miresaka aminao. Lasa? Ndeha za tsy izy ary. Amin'ny latsinainy miona e. Dia niretona tokoa kiala. Tena mampimiara nga izy sipidika. Marina e. Orlona. Oui, papa? Mamela amin'izay ianao eo ambody fitaratra eo fa andiny itsika fa sasamiandro maman e. Kanto izy ary tena mendrika ho filamatra hoe Masina raha nilazantsiny. Ahoana fahitan'ny papa? Kanto e? Rovinany tsy ho kanto moa zanako e. Saingy toa manavao ny masoko mihitsy ny mahita anao amin'reto fitafinao reto ka. Misalotra ny reto aho vao tena matsapa fa eto madama misy ako. Dia manontany tena hoe nahoana ny tsy nahaliana azy ohatra amin'izay? Ely zany fandao anainge. Mbola lavitra ny toerana hotetezana sy anaovana ny délivrance. Angamo tsy efa nialatsiny tamin'ny papa fa tsy afaka ny andeha amin'izany. Fa tsy andeha ahoana e? Adinonao anga fa fotoan-dehibe efa vao manatry ny elana ety an'io ty e. Fantatro izany saingy rehefa tena nandinika lalina dia natsapa fa tsy tokony anao an'izany tsika. Tsapako mantsy fa Masina loatra ho andro Pinoise ny toeran'ireny ka tsy hosahako ny anitsaka na sanatria mety aveta azy. Maninona tsara hoe Lona. Fa loziny ty lazainao e. Tsapaka ihany koa papa fa indraindray dia toa diso mafana fo loatra isika ka lasa tsy mahatsiaro tsony ny lanjan'ny fifanajana. Tompo. Mamela reny elo fa tena tsy fatan'izay lazainy. Te ho bedinareo sy maman ve za? Manomboka izao tsy ilaiko mifanerasera amin'izany masina izany tsony ianao. Miteraka fiovana ratsy ho anao mihitsy izany fifandraisanao amin'izany olona izany marina e. Mahazo mandeha amin'izay ianareo sao dia ho taraiky eo raha mbola hiady hevitra amiko amin'izany papa e. Tsy maintsy mandeha tokoa satria maika. Kanefa taddio fa mbola tsy tapitra ilay resantsika izay. Lasa aloha. Bonne journée papa. Andeha hanokatra FB indray aloha dia hanoko resaka amin'ny Adriana raha connecté izy. Toa lasa dinidiniky izany na izy tato ato e. Ary aloha isorina amin'izay reto akanjo reto sao dia aloto ka. Masina izao mba tiako ahita amin'izao fitafiko izao. Angamba tsy ho fantany akory
na raha anao teto amin'ny radio Madagasikara teo foazy a tantara mitoy nosoratany Lota Rafalimanana. Ireo namelona ny tantara Ony Mamy, Alain, Daniela Niony. Mpandray feo Lovatolotra Andriamanana. Mpanatotosa Alain Rabemanatsoa. Mbola itoy